Ekipan'ny météo malagasy indray no mandroso tokantranonao amin'ity alina ity izay hisy loko tena androany manolotra ny araba tompolasy tompovavy. Antony ny tsiokan'ny ala izay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary indraindray hiamavy izany izay mitondra ny orana malefaka amin'ny ilany atsinanana iny sy ny ilany atsinanany faritry ny avoatany. Toy izao ary ny antsipiriany amin'ny toetrandro ny tombatombanana ho amin'ny rapitso faha-enina amby roapolo ny volana Jona 2024. Anorana malefaka manomboka amin'ny faritra Sava, Analanjorofo sy atsinanana iny. Andrahoana na anjombona ary mety arahana herika manify izany aty amin'ny faritra Vatovavitovonany, atsimo atsinanana sy ny ilany atsinanany avoatany. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa roa mafimafy ny fitsokan-drivotra ny amin'ny tapany avaratra manontolo iny, ny amin'ny faritry ny atitany ary ny aty amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ka mila mitandrana isika amin'izany. Ny maripana no vinavinaina ho amin'ny rapitso kosa dia somary isy fidinany kely, izany hoe mila miomana amin'ny akanjo mafana isika rehetra raha hiatrika ny fetin'ny 20 Jona. Ho amin'ny rapitso maraina dia 10 hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana vao tombatombana. Ho amin'ny morontsiraka kosa dia mandina amin'ny 17 hatramin'ny 21 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia isy fidinany kely ihany koa 12 degré Celsius indray ny ambony indrindra hitantsika amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ny aty amin'ny faritry ny avoatany 19 hatramin'ny 20 degré Celsius. Raha ivoaka ivelan'ny nosy indray ianao andreo tanan-dehibe vitsivitsy dia toy izao manaraka izao no tsaratsara ho fantatra. Ibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Milan any. Andrahoana kosa ny faritry Nairobi, anorana malefaka any Paris, ho araha kotrika izany any Johannesburg sy any Bangkok any. Ho andreo nosy raha vavy manodidina ny Gasikara indray no rosanao izao, fataro amin'ny rapitso fa ho lalova-andrahoana indray any Port-Louis any, anorana tandrifin-drahona malefaka ny Saint-Denis. Ho tsara ny andro any Seychelles sy Comores dia mirary anao hanao asara-manitra finaritra ho antsika vahoaka malagasy ny fandaharana météo ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.